ia toizakely mahakasika an'le zavatra nyteneniko teo hoe raha mahatsapa ianao fa olombanina de mandraisa ndraikitra sy mitenena satria inona ny antony misy an'ity filôzofy izay nanamboatra nanao inona mo filazana zany modélisation zany atao hoe effet Dunning Kruger zany de izy io zany de manao refina hoe excès de confiance ho an'ny expert sy ny débutant de refesiny ny excès de ny confiance zany aty ambany compétence zany marina de débutant eto expert aty de ny resaka confiance hoe faible sy ny élevé de ny zavatra nyteneniny sy azavainy ary nataony ao anatin'ny modélisation io de hoe ny olona rehefa tsy mahay de manana mieritreritra ny tenany izy hoe mahay be ary ambony hoe zany hoe plus izy zany tsy expérimenté faible be ny compétenceny de plus izy miresaka be ary manana zay excès de confiance zay zany hoe manana an'le ataondrareo am'le modèle hoe montagne d'ignorance zany hoe tena tsy fantany akory zany reo karazan'olona reo de tsy mahafantatra akory hoe tsy alehany izy nefa vokatry le fahaizany miteny sy mandahateny satria plus ianao makany amin'ny expert sy manana compétence betsaka de plus ianao mahatsapa hoe mbola betsaka ny zavatra tsy haiko de mitandrina kokoa ianao zany amin'ny zavatra olazainao de verezin'le le tsy de manana fahalalana foana ianao zany ary zay le tenenitsika amin'ny ohatra mpitenena malagasy hoe ny marina mitavozavoza tena tsy maharesy ny laigna tsara lahatra mihitsy ary io échelle-ny Dunning Kruger io de miteny an'izay mihitsy ny hoe rehefa mbola tsy manana rehefa kely ny fahalalan'ny olona na mpitondro na mpitarika amin'ny entreprise de reny ny tena mandray fitenenana ary mahazo place mahazo toerana tsara indrindra mbadin'io zay amin'ny entreprise-nao ny olona faible techniquement reny foana ny lasa aloha sy misongadina fa le olona tena expert mazana de atsisy tosy foana ary miramima mihitsy zay vao tafiakatra mahazo grady satria reny araky le tenen'le modèle ty fa tsy zany no miteny an'izay de hoe plus ianao manana fahalalana sy manana fahaizana ary expertise de plus ianao mahatsapy fa mbola tsy ampy zany zavatra hainao zany de mbola mianatra ihany ary mitandrina ianao amin'ny zavatra olazainao ka ho ampifandraisiko io am'le toejava-misy hoe fa maninona ny tsy mandroso ny firenena sy ny sisa de jereo fa ny olona tsy manana compétence mihitsy no tonga eo amin'ny fitondrana indrindrindrindra fa any Afrika ny olona tsy eo amin'ny tsy manana compétence fa mahay mety hoe manana charisme fotsiny na hoe mahay miteny mahay mivaribavitra mpitsanganana de reny ny mahazo an'le fitondrana ary ny loza de ry zareo reo rehefa mahazo fitondrana daholo de mifampiaro na amin'ny entreprise arany da kany aingana zay expert mitady andravan'le finanany eo fa mifampiaro zareo zany hoe tena solidaire be zany ao anatin'le montagne d'ignorance zay ka ianao raha vao miteny eo na hoe expert anao mitetitetiky ny teny hoe anovan'io sy ny sisa de ry zareo rehetrarehetra mitambatra de zay mahatonga an'le expert kivy de mangina hoe bon ataovy eo nareo zany fa zay tsy hiditra ao anatin'io ndray satria alohanay tsy manana to zay hiditra ao anatin'io sy ny sisa ka io échelle io effet ozy izy ny fiteny anazy de ao amintsika io de tena mandeha tsara mihitsy ahoana moa ny eritreretanao hoe olona andeha hanamboatra lalàna ifidy eny am'mpanao lalàna sy mpanao ino ty izy teo sy mpanao fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta zany na ny mpanatanteraka tsy manana diplôma mihitsy ray arany ataonao ahoana ny fomba anara-maso sy anao lalàna zay fotsiny raha any am'resaka maire sy chef fokontany ray izy de mety ihany satria ny chef fokontany ny mahafantatra zava-misy mety hoe fahendrena de ampy sy ny sisa manisy tampon voilà fa raha hoe anao lalàna ianao tokony mba misy niveau ana diplôma apetraka ihany sy niveau ana fahalalana apetraka ihany manoloana an'izay satria ny siansa ianarana ny famisaviana nolovaina
ka raha ohatra zany anao ka zavatra amy resaka siansa ny misy anao de tokony mianatra ianao zany ka nytiako resahana kely ato anatin'ity vidéo ty fotsiny mba tsy hampalavan'le izy de hoe misy an'io échelle de Kruger io zany hoe io zany de milaza hoe misy karazan'olona na vondron'olona plus izy tsy mahay de plus izy manana excès de confiance ary zareo tena miseho lay hoe zay ny expert am'ty sujet ty ary tsy menatra ireo karazan'olona reo maka ny hevitry le mahay aria de amidiny ataony zay tena ampatsara an'le izy hainy no manao an'ny mot sy ny resaka sémantique ao anatin'io de le manam-pahaizany ary midanaka fotsiny hoe fa ahoana ary zany de zareo rehefa eo am'le toerana de mifampiaro izy samy izy ary mahay manana ino moa filazana zany resaka solidarité manana solidaire be zany zareo zay ny ilazana anazy zany hoe tena tsy manaiky orava any amin'ny entreprise io de mazava tsara mihitsy surtout la grande entreprise misy anao raha entreprise kely ndray le izy tonga de tratra ianao hoe tsy maininona rehefa arina satria vao atao an'ity menan'ity de tsy hainao satria tsy maintsy manao ianao raha vao entreprise kely le izy de tratra fa raha entreprise ingeza be misy anao multinationale anao zany le tena misy 100,000 personnes reny ny olona tsy mahay tena miakatraingy anao anatin'ireny satria mahay mivarotra sy mahay miteny sy ny anina fotsiny alainy ny hevitry le expert ao ambany de tonga izy de miakatra fa ho an'ny olona expert de tena andinika foana mety ary ve zany tsy ekeko zany zavatra zany tsy ataoko ty tsy azo atao ty tsy tenenina aloha ty satria mbola tsy vita sy ny sisa ny olona tsy mahay vao mahay ny mot fotsiny izy de iny mot iny ainy no mamarotra mpitsanganana anao amin'iny ka io de anisan'ny manimba firenena io zavatra io satria mba misy ihany ny niveau tokony hipetraka raha ohatra ka hitondra firenena ianao na hitondra arakaraka le angezan'le zavatra hoentina zany mba misy niveau ihany mba mifanaraka amin'ny épaule ve le zavatra hoentina sa tena tonga de hoe tampo fotsiny hoe zay anao an'ity zavatra ty tsara le mandray andraikitra fa indraindray le andraikitra mitaky fahaizana sy fahalalana ary tsy azonao elany zay ny fahendrena tena ilaina fa ny fahalalana koa de ilaina ary tsara ny olona manam-pahalalana nefa hendry fa tsy ampy koa nefa ny raha hendry fotsiny fa zero boribory amin'ny fahalalana ka ny zavatra tiako resahana de zay hoe zaraiko amintsika ty mba ho toy an'le hoe olombanina aho olombaniny ianao incorruptible aho incorruptible ianao fa mangina tsy miteny nefa mba mety misy zavatra hainao mety misy zavatra fantatrao ahafahana manova sy mampandroso de zavatra tiako resahana fotsiny de zay jereo amin'ny échelle io izy daholo ny olona ohatr' zany zay zany regny zay kay de enao raha mahatsapa fa tsy voaozongozona ary manana azon-damosina incorruptible mandraisa andraikitra tompoko fa ny tsy fandraisanao andraikitra de mijery fotsiny eo ataoko fa efa mba ela ihany ianao nandray niandry an'izay teknika zay fa tsy nahita ambokany aminao le izy misy vokany satria satisfait anao amin'ny fahadiovanao fa zay fahadiovanao zay tokony ho hitan'ny mpiaramonina hoe tena mitsangany tony olona mahitsy incorruptible manino ty izy teo manaja ny teny nomeny ka mitsangana tompokoa raiso ny andraikitra aza miandry rafitra ho tsara be zany fa rehefa na ratsy ara ny rafitra rehefa ianao no madio sy mahitsy ary intègre de ianao no anitsy ny lalàna simba tsy ny olona mivilavila sy ny olona tsy intègre ny andrasanao anitsy an'io izy tompoko de tiany milomanao anatin'io ary ho taritiny lavabe io fa ianao mihitsy ny loha mila miditra ao anatin'le izy mba hahafahanao manitsy an'izay hitanao mibiloka ka raiso ny andraikitra tompoko ho anareo zay intègre incorruptible zay fotsy eto mindrora